pira ny chorale Ambohidratovy teo. Ary tena marina zany satria tena zava-mahagaga tokoa no ataon'Andriamanitra amin'ny fandehany sy ny fivoarany asantsika eto ary indrindra amin'ny zavatra mitranga any Madagasikara. Miantso ny anaran'Andriamanitra tsika amin'ny anarany hoe Hosana satria averikany izy no mitantana ny diantsika eto ary izy ihany koa no mametraka sy manampy amin'ny asa izay ataontsika rehetra. Misy miteny moa hoe Andriamanitra tsy manampy ny olona tsy miasa, tena marina tokoa zany. Ny tena marimarina kokoa dia hoe ny tenin'Andriamanitra, ny fiainana amin'Andriamanitra dia atao fiainana ary atao asa. Izay no tigera tena lehibe indrindra amin'ny zavatra ataontsika eto ka na inona idona, na inona antra, na inona kiantra dia amin'ny alalan'ny fideranan'Andriamanitra foana no hitondrantsika ny asa sy ny zavatra izay ataontsika. Ny hira alefa androany dia hira nangatahan'olona maromaro. Ao no mandefa MP, ao ny mandefa message fotsiny zao. Ty zao dia ny namana anankiray izay ny akama moa zany fa tsika moa tsy manao hoe naman'izany no nangataka an'ity ka dia alefako kely ilay izy raha lasa tsisy lehibe YouTube tsika fa tena hoe tena fanomezana fahafapo anao. Ndao ary turned cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we call out for love, dream, the weights are broad and straight, and so it was to me. As the miller told his tale, that her face was first just ghostly. Turn the wider shade of pale. He said there is no reason, and the truth is plain to see. But I wander through my playing cards, would not let her be one of 16 vessel virgins were leaving for the coast. I know all my lives were over. They might just as well. So
that her face must just go sleep. Turn the wider shade of man. Zay ny dikan'izany ny titre zany hiditra zany dia Waterside Opel dia midika an'izany dia une nuance blanche hozy izy zany hoe une nuance blanche pâle zany hoe ohatrany hoe mivoary fotsy zany le tarehan'le olona raha izay ngany tiany tena lazaina an'le izy fa ndraindray koa le mandika amin'ny tena izy moa ndraindray tsy mifandraiky loatra mivoaly fotsy le olona ary izay mihitsy ny zavatra hitranga any Madagasikara any zay ny antony anisany nanekeko ny andefasana an'izay zay satria ny andray ny amin'ny teny gasy izy manko amin'ny teny vazaha zany hoe lasa pâle zany dia amin'ny gasy zany ohatrany hoe il est tout de suite pâle dia amin'ny anglisy zany ny ampiana an'izay le waiter zay avy amin'ny hoe white zany fotsy dia fa ny amin'ny gasy izy ampiana hoe mainty dia hoe mivaly mainty mihitsy le ry dia amin'izao fotoan'izao zany hoe mivaly mainty mihitsy ry zalahy any Madagasikara any amin'izao tsika miresaka zao satria tsy zakany tena ny zavatra mitranga sy ny karazany. Ity hira fahatelo farany ity dia nangatahana ray aman-dreny ary ho alefatsika satria ray aman-dreny no mangataka ka dia miala tsiny aloha miala tsiny amin'le publicité manomboka azy fa dia ndaotsika dia hiditra mifandarantsika tsika rehefa avy eo. Malakilaky nareo fa ahian'ny vaovao lehibe nareo rehefa avy eo. Titulaire de 47 € conquiert le monde entier. Il vous permet de tout voir.
Eny ary. Miarabantsika e! Kopatanana ho antsika any a Madagasikara ray manontolo any a, surtout ny any amin'ny faritra atsimo a. Akory Ly? Salama aby va? Barakale, nareo Tamatavy. Mbola tsara Digo, tsara Vatoko, Antananarivo, Kozy Topoko, Antananarivo, tsaratsara Tsambakana, Antananarivo, ary salama aby va tsika? Zao a. Androany tsika dia hiresaka momba ny mazava ho azy tsy maintsy resahana ny 7 février dia anao tantasika ihany koa tsika dia hiresaka momba ny ampamoaka grande révélation momba ny afera volamena. Io grande révélation io a dia étape par étape fa tsy tonga dia indray mitosaka fa manjary on va les faire vivre sous pression ces gars-là maintenant.
Fa naizany na tsy zany ny etapy rehetra zay avoaka eto dia samy bavany avokoa ary makarary kibo andralà mihitsy. Zay. Iresaka tatasika aloha tsika alohan'ny hidirana amin'ny 7 février. Mametra-panontaniana be mihitsy ary be manontany hoe fa avaiza raha nipotrany ty Fleury Rakotomalala ty? Ary Fleury Rakotomalala ve ahoana mihitsy ny tena momba azy? De naizah koa raha vaka hoe ahoana moa ny fomba maliko an'izany fanontaniana sy arinona ny fomba ho amaliana an'izany zany sy fanontaniana sy ça y est, il y a quelqu'un qui excusez que je zay manko tsika zay rehefa ao anatin'le émission le olona vadalana Marie Petit vous rappelle. Bon, on va écouter. Oui. Oui. Akory. Salamo. Bon. Je dois terminer parce que elle parle pas. C'est une vieille dame qui apparemment qui vient de tout juste de se réveiller. Donc voilà quoi. Tu dis un moment de prendre et il faut dire à la personne que papa est en pleine émission. Donc voilà, il y a cette question qui se pose, hein, mais ce Fleury là, d'où est-ce qu'il vient? Pourquoi il est là subitement comme ça, apparaît dans le monde politique? Et on dirait que ohatran'ny fantatry le ry daholo ny zavatra mitranga rehetra sy ny karazany. De sarotra tokoa ny hamaly an'izay satria ny tena sarotra zany de zao hoe des fois c'est difficile de parler de soi. Ary zavatra tsy tiako indrindra dia ny mandoka-tena sy midoka-tena toy ny papelika. De zay zany c'est qui hein? Mais il faut prendre, s'il te plaît. Zay mahasarotra le fanontaniana ary ho an'ny olona tia doka-tena aloha de mora aminy zany ary au contraire raha zarany mihitsy ny taniana hoe izy ary avaiza izy. Fa ny fomba maliko an'izay dia satria fanontaniana mipetraka maromaro zany fa iza le bandy iny e? Fa ahoana iny bandy iny fa lery ve prônizy lery ary inona ny tena reviny lery? Zay zany le fandehan'izy eo. Ka ny any hitondrako azy zany de amin'ny alalan'ny teny anankiroa. Zany Fleury Rakotomalala zany a, maro ny olona malala an'izany. Amin'Arivo no malala an'izany. Pour ne pas dire hoe Amatapitrisa. Tamin'ny anatra lery a tena bandy sérieux. Tena bandy sérieux be lery ary lery tsy mbo nisotro taoko zany lery. Tsy mifoka sigara koa lery. Kanefany tsy de tia mankany am-piangonana koa lery tamin'izany. Fa lery de manao sport. Nanao karaté lery. Nanao aikido lery. Lalao football lery tao amin'ny Saint-Michel. Misy malala zany, maro ny akama malala an'izany. Nanao handball lery tao amin'ny Saint-Michel ihany koa. Ary nitenen'ny frère Fazio lery hoe raha hipersela amin'ny foty amin'ny attaquant gauche io a de manao ve athlétisme? De nanao athlétisme koa lery. Fa ny zavatra tsy hainy lery zany tao anatin'ny sport de milomano. Lery raha milomano de misitrika any ambany any ny ainy zany hoe solo zany. Fa izy tsy mahay antilenage libre, crawl sy ny karazany. Inona koa?
Dia rehefa tonga nanao SN lery dia teo lery nanandrana divay. Dia rehefa mamo lery dia lasa miteny vahiny ranoray. Mety tadidin'ny Valéry ambaki ny siny karazany zao zany. Ary lery vao mahazo vera ray dia fa iny lery mitorona. Ary taty amin'ny faha-enina amby roapolo taona ny taty lery rehefa sady niasa ny mianatra dia kokafo na sotrony rehefa mivoaka boaty lery zany mba taritin'ny akamany mivoaka boaty. Fa taloha ny zavatra nahafinaritra anazy dia rehefa ilay manenjika boum au médecine dia miaraka amin'ireto akamany mpiara-mikotrana aminy dia miady aman'olona mandrava boaty mandrava boum, manao application an'ilay aiady no atao. Ary zalahy tamin'izany tsy resy mihitsy mba ahafahana hoe tsy hamparava an'ilay boum dia avela miditra fotsiny zalahy dia eo amin'ny 4 dahy eo zalahy tamin'izany 5 lahy. Ary ireo mafy be daholo ireo. Misy amin'ireo champion de Madagascar tamin'ny aiadin'ny karaté, misy amin'ireo ekabeazan'ny namako aloha karatéka daholo. Ary tonga dia mahay miady mihitsy ary tsy membotra mihitsy zany na firy ary na firy tamin'izany no manao aminay. Misy malala zany. Ary zany hoe nisy côté an'lery zany hoe miady aman'olona iny ary tonga dia manao iny, tonga dia totondry iny, tonga dia zao. Fa misy côté an'lery koa zany le hoe amin'lery le teny Ankatso ny mianatra zany dia sady manao ino izy teo économie lery iny, manao géographie dia le sipan'lery koa manao PC dia ny côtén'le prof dia voaterina manao PC koa lery en même temps. Tsy haiko aleo tsy tohizako ny toy an'iny fa manjary mandoka tena. Tsy mety aleo mibandy ny tantara azy fa ny promotion rehetra surtout niainga vao avy any Nanisana nandalo Rabe klasiny major. Zany hoe mahatonga anahy sady ekatra amin'ity Nirady Rafalimanina amin'ity. Ny papany directeur anay teny Nanisana. Dia avy eo proviseur anay tao amin'ny lycée. Izy no nametraka an'izany hoe classe de major zany tao amin'ny Rabe ary tena nitaizana izy. Zany nahatonga anahy tsy nitory amin'ny Nirady Rafalimanana mihitsy noho n'ilay reconnaissance amin'ny papany. Satria any amin'ny Nirady Rafalimanana ny société mbola nisy vola matapitra isan'ny maromaro tao. Tsy aiza nanaovan'ny rado azy. Ny tomobile mbola any amin'ny rado. Teneny ny rado hoe averiny ny tomobile, tsy averin'ny rado hatramin'izao. Asa angamba mety higadra indray ny rado amin'io. Rehefa ohatra tafaverina any toerana satria tsy anaiky intsony aho. Ao anatin'ny antony nanomezana azy ny tomobile dia satria izy directeur général dia nataony hoe DG amin'ilay société zany. Fa ny tompon'io société io dia nataoko tamin'ny anaran'ny vadiko izy io tamin'izany andro. Computer center ho an'izay malala. Teny Andrefanambohidranaary. Niasa tao ny rado ary actionnaire seulement 20%. Fa tsy fantatra nanaovan'ny rado ny vola rehetra tao, nisy minimum atao 800 millions. Ny tomobile eo tokotanin'ny rado any Ambodiafotsy. Eo Ambodiafotsy io moa dia milaza zavatra maro mihitsy io zany fa ny tsy fantatry ny olona dia tamin'ny tena mbola kely dia taloha teny Ambodiafotsy ny maka vakansy. Nisy bebe izay tao avy amin'ny papanay teo kaikaiky ny fiangonana teo nipetraka, Jamby izy. Misy dadatoanay izay nipetraka teo Ambodiafotsy, tampona Ambodiafotsy teo, Dadatoa Toro. Efa namidy ny taniny sy ny karana, fantako tsara zany Ambodiafotsy zany. Ka ho an'ireny le ramatoa manao folaitra any Ambodiafotsy ireny fantako tsara jusqu'au moindre point zany ny tantara sy ny zavatra mitranga tao am-piangonana. Hoe inona ny zavatra mitranga ao. Dia eo zany no manontany fa lery ve bandy Jilamboto fa lery se bandy mihaja sa ahoana? Zao tena lazaiko anareo. Sérieux be aho zany aloha tamin'ny fiainako. Fa un moment tena mivadika Jilamboto. Ary tena hoe tena miady an-dalana mihitsy zany. Fa tsy hoe mamilava hoe mitsipaka ery amin'ny an'ny ery tsy nanao an'izany mihitsy aho. Satria efa lehibebe efa taty amin'ny taona lehibebe taty vao tany amin'ny tena hoe business ambony mihitsy.
zay aho vao misotro toko zany, zay misotro whisky zany. Ary ministra miforce ministra zay fa tsy tonoko fa akamako tsinona izy. Ozy izy mantsy anahy tamin'izany hoe tsy omeko an'lahy business io raha tsy satria lahy malaza tsy misotro izy izy. De force misotro jiby tonga de ohatran'izany. De rehefa hitako izy fa tsy nampaninana anahy, nanomboka teo aho nizatra nisotro satria gaga be aho nitoléré an'izy ny vatako. 12 milliards kosa ve le marché tamin'izany de tsy ho asiako ny whisky kelinao iny, na asiako le izy. De nanomboka teo mivadika gira, sady miady no tsy hay intsony e. Aleo ny olona koa ny tantara an'izay fa ny tiako tenenina anareo hoe raha henonareo zany any aoriana any tsy mahamenatra anahy. No manaiky hoe marina zany. Nisy an'iny, nisy an'ity, nisy an'iny, maro e, maro e. Raha zay, misy olona tena mahalala an'izany. Iny zany le izy. Kanefa na izany anaty izany koa mihaja ihany koa le ry satria ainy no miaraka amin'ny olona mihaja. Izy zany passe-partout na entinao any amin'ny Sabedanikalo ary izy de io le ry io, mihinana izy ary tena tsy afeniko anareo fa nisy fotoana hoe tena aty an-dafy aty ianao manimanina ny Sabedanikalo. 3 500 000 frais mody an'i Madagasikara tamin'izany. 10 millions ny FMG ny première classe. Lasa mody. De tonga maraina de miandry le avion tonga maraina be amin'ny valo iny. De miandry an'le départ amin'ny 12, non, le départ amin'ny 6 makany Dego, tonga Dego anao amin'ny 10, tonga de direct tany amin'ny Sabedanikalo. Apetrako ny valiziko ao amin'ny ana de atsoko Abdobekine na i Tida. Maro ny olona malala ny Abdobekine zany, maro ny olona malala ny Tida. De lasa ampaky ny Tida, mandeha Tida ny Dego zany, mandeha mihinana Sabeda ao amin'ny kalo. Fahasambarana be ho anahy mihitsy zany. Tiako tenenina anareo hoe nijery vetinareo amiko eo de zakako daholo afatry ny toka mahery marobe sy ny vilinina de ny fizika, ny hira zany tsy misaraka amiko zany. Mahafinaritra ahy ny olona zao mangataka hira amiko hoe mba alefaso ity monsieur Fleury, mba alefaso ity ohatran'izao. Ka zay zany ny momba an'le Fleury. Atsika koa isoma karata, haiko io. Karata zany ny beloty zany. Hanao rami tsika mahay koa, manao poker mahay koa. Andao atsika hanao sport, hanao handball mahay, hanao tennis indrindrindrindra. Maromaro ihany zany ny zavatra haiko. Asianao manao composé avitako koa. Asianao mahandro voanjobory sy henakisoa avitako zany, manao sakafo tsinoa, manao choucroute, manao paella, manao couscous. Asianao mianatra koa, mampianatra anao amin'ny resaka développement personnel, coaching, manao analyse psychologique na olona anankiray. Ohatra mba maromaro ihany mba zavatra mba mety ho vitako. Ary ny tena nahatonga anahy hoe afaka miresaka amin'ity zavatra ity de ny formation sy ny lalana nandalovako hatramin'izay. Ahoana ny tsy hahatonga anao ho mpanao gazety ho azy? Raha ohatra ianao zany hoe Maurice Tsiavonana zany no tena olona akaikinao tamin'izany andro niara-lehibe tamin-tena. Tena presque isan'andro miady hevitra momba ny firenena. Ahoana ny tsy aizanao ny baiboly tapako, zany Réarfidy Ramanandraibe zany, vitan'izany tsenjero ny baiboly. Iny kosa aloha no tena mampiaiky ahy. Vita ny Arfidy Ramanandraibe tsenjero tompoko. Io soratra masina amin'ny baiboly io. Ary resaky makany Ambatondrazaka zay, de na resaka dinitra, na resaka resaka rado zany, poety, na resaka soratra masina, na resaka momba ny raharaham-pirenena. Ny olona zany mieritreritra hoe zay Jilamboto na hoe bany tena hoe fatritran'olona ireny, vanizay rehefa miresaka zavatra sensé ohatran'izany. Zay tsy mba miresaka hoe irisipiry na hoe tomobily ry matanjaka be vedosy. Misy olona raha efa 50 taona mbola resaka tomobile ihany ny hita an'lahy. V12 ry V8 ry V6 ry. De farany vehivavy nataon-dalahy V12 be iny V8 be iny Ohatran'ny Sarah zao de V8 ny fiantsoan'ny bandy azy satria tena henjakenjana be. Sarah tapitapoka teo.
tonga de lasa tsy mandeha raha tsy amin'ny jety privé. Efa ahoana ary inona ny tena niova tamin'ny sipa iny? De ataony bandy resaka. De navoaka kely tetany aloha de fanina be izy de omeny vola hono za de hoy zako hoe alefa sarako. Lazeny fa tsy manam-bola hono zay de hoy zako hoe alefa sarako. Fa mbola tsy hitako le izy Sara hatreto a. Satria raha alefanao le vola de tsy maintsy lazaiko amin'ny vahoaka hoe meny Sara 100,000 € ny Saia. Any kosa aloha za tsy maintsy Sara mpandihy latin io zany. Taitra daholo ny olona tapitapika tonga de lasa manao golf Sara. Ahoana ary zany le azy? Iny Sara lasa tena enjana be mihitsy. Tena marina zany de zao e. Ity beauté ity misy vidiny ity ho an'ny vehivavy. Hoe manja zany de tsara bika zany. Misy vidiny io. Misy vidiny io. Satria ny bandy mpanankarena ao Madagasikara zany ankoatran'ny Andry Rajoelina, zavatra mampagaga sy izy teo. Iny moa tsy afaka teneniko satria akamaky be. Ankoatran'ny Andry Rajoelina zany, de ohatran'ny ratsy tarehy daholo ny vadin'le rony. De faran'le rony zany ohatran'ny vohozona mampirafy satria ny vola misy, ny saosy misy, fa le vady andefy mandry rahana matory, condoléance be. Takan'le bandy any Ambohibo iny zao. Le ry ohatran'ny mety ihany, ohatran'ny miainga ihany. Fa tena le io zavatra io zany tena mampagaga zany hoe rehefa le mpangetroka be reny zany. Fo maraina foana ralahy. De tavoalohany aho zany nieritreritry hoe ngamba le rony tsy mahisa vola, maika hanisa vola. Ka izy ity le lany eo am-pandriana vao maraina, maika mihitsy le rony niala satria tsy miainga le eo am-pandriana. De le ry zao miazakazaka makany misy fika manko ny fandehanan-dralahy amin'ny Colbert ao mody hoe on prend le petit déjeuner de aveo mijaikijaiky mandeha amin'ny ery amin'ny ascenseur. De miakatra any ambony any de tsisy bahita de midina aveo de ohatran'ny hoe rendez-vous d'affaires. Zany nataon'ireo bandy ireo. Fa le sipa maka an'le réservation. De ianao zany mahita an'le mouvement de tsy tena eritreretin'ny tony bandy vendrany tony mihitsy hoe ny olona. Atsika tsy nijery ny ataon'ireo bandy ireo. Ditra daholo zany. Ka le resaka amaranana an'le resaka Fleury a, aza mieritreritra lavitra an'izany Fleury zany fa Fleury zany mba tsy anino zany. Il est un peu le ry fotsiny raha vao hoe mandengalenga aminao anao de tonga de petafana ianao ary tsy mamenatra azy ny manala baraka anao eo anatrehan'ny sehatra firenena. Any tsy de milay zany fa aza mivaky loha am'zany. Raha Fleury nataonareo resaka, lany andro fotsiny nareo. Satria ela be le pejiko, lava be le tantaran'le riko. Lava be, tena lava. Izy ara tsy mahavita an'le nareo nandany andro ao. Ka raha ohatra nareo resaka amin'ny Fleury a, ny tena mety indrindra de ny olona mahafantatra azy reny anontaniana, tahaka ny ohatra hoe ry Charles Rasoza, ry Marcel Bernard, ry Maurice Beranto, reny mahalala azy reny. Tena mahalala azy ry Ratsiraka Didier, reny mahalala azy reny. Ministra daholo zany sy président daholo zany teneniko zany. De raha ohatra indray ianao anontany indray koa aty amin'ny sehatra ambanimbany, ry Arfid Ramanandray be, ry Dida Robson, ry Daly Ramanandray be, zany mahalala azy daholo zany. Ry James adinoko ny anarany, bandy avy any Tamatavy, ry Sara Mangamaso, maro e. Ohatran'izany ny bandin'ny Saint-Michel, ry Manatsoa dokotera, ry Mamy boxeur. Le ry indray aloha de maro akamo izy tsy very akamo zany izy. N'aiza n'aiza misy azy eto ambonin'ny tany misy akamo foana izy. Bon, zay no ela. Zay le ry zany, fa aza lany andro miresaka momba an'le ry, fa raha tena te hahalala an'le ry de efa nomeko anao zay ny lakile hoe reto atonona. Andefa hira anankiray tsika nangatahan'olona ihany koa ty satria izao a. Mieritreritra zany ny akama fa hanao baolina akama rehefa vita ty confinement sy karazany ty sy ny
tia le contrainte rehetrarehetra ity, ary indrindrindrindra amin'izay baly zay, balia mihaja io zany fa tsy balia kabosy. Kabosy mihaja zany lesy zay. Ngo anao de smoking na zavatra servenao zany de champagne na whisky double black, non tsy double black fa blue label, ohatran'izany minimum de misy caviar mihitsy miainga ao, mety any amin'ny 150 € 200 € any ny fidirana amin'izany. Surtout anaovantsika an'le mba hahafahana malala hoe reto akamireto zay mahafiady sa ahoana e. Raha izay. Faharoa sady milaza vaovao zany. Betsaka ianareo no maniry hoe hanao radio sy télévision tsika miainga avy aty a Frantsa, tena hoe spécial gasy mihitsy io. De tena mieritreritra aho hoe vita ve zany sa tsy vita. Tena rehefa nievalueko ny puissance sy ny force-nay kama, vitantsika zany. Ataontsika société participative ilay izy na société collégiale, de participer daholo tsika pendant un temps, de sady en même temps mangataka ny agrément sy ny ino izy teo, ny autorisation en état et autorisation d'émettre, de mikarakara zany hoe ny olona hiasa ao zany dia olona ho matianina daholo, zany hoe professionnel zany. Satria pour faire tourner une radio et une télévision en même temps, il faudra minimum 6 personnes. Minimum zany. Matianina daholo reo, ary amin'ny alalan'ny fahafahampotsika menakavy sy ny asa zay mety ho vitan'izany radio TV malagasy zany aty a Frantsa. Amin'ny teny malagasy ranoray io, marina fa tsy maintsy milaza vaovao amin'ny teny vahiny ihany tsika mba hanajana ny reto le vadintsika misy malagasy manambady vazaha manko maromaro. Ary ny tena marina, tena tsika manko misy olona zany tena mahasorena aminy resaka aminy, fa sorena zareo raha vao misy an'ireny le vazaha malagasy reny, fa reny no tena manao reto. Reny no tena tia tanindrazana, tena lazaiko anareo zany. Misy olona hoe noho ny estime fotsiny amin'ny fleurir Kotomalala, manaraka ato izy mivady, ary présent foana. Maromaro. Eritreretinareo avy any amin'ny frontière any Genève. Miala tsiny tompoko tamin'ny farany teo tany a Genève tamin'ny zoma, tsy afaka nandalo tany aminareo fa tonga maraina de tonga de miala hariva satria vetivety ihany le izy, tsy maintsy miverina aingana. Dia any amin'ny frontière any Genève zareo miala 500 km tompoko dia hamonjy hiarambatra hatrany taona any fleurir Kotomalala fotsiny. Za zany tena miteny anareo, raisiko modèle zany olona zany. Raisiko modèle zany olona zany satria sady tsy ni-invitena izy, adino mihitsy ara ny invité anazy fa tonga izy mivady, sasany avy any Lyon, sasany avy any Toulouse. Tena eniboninahitra mivady tompoko, indrindrindrindra ny tenako. Ho anareo zay te hanatona anahy, tsy mila formalité maro. Atsoy fotsiny aho de zay, rehefa kaminareo de misokatra amin'ny varavarana. Fa aza asiana formalité lefa mandraro torona vinaigre, le torona vinaigre le revy. Tena mitorona vinaigre le revy, marina fa formaliste, protocolaire, fa ny any akamako, mes amis sont beaucoup plus gâtés et je les gâte. Fa rehefa ianao koa ny sarotra draina, de misako ianao fa tsy rarahako. Tena tsy problemako mihitsy. Fa aza asiana protocole be le revy sy ny karazany, fa rehefa akama de tamy ianao, de miantso ianao, takany nataony le akama anankiray zay Olivier zao de président avy zaho, iaho avy aminao any, ok za ma. De miantso izy amin'ny 12 nisy olona tsy avitra kely fa maty président, ok za ma, ataovy ny anona de mamango tsika. Fa raha vao ataonao be protocole be ny revy, ny fiarahana, ianao ihany manimba ny tenanao ho an'ny rehetrarehetra, zay sahirana zany manatona ahy satria ao ny sasany zany matahotra hono manatona ahy. Zany ka biby fampitahorana.
Faharoa zay a resaka radio zay, de tia ndraiky kosa tompoko mba antso a, mba angatahako amintsika rehetra zany a. Mino aho fa any amintsika any ndao le mety kely. Mety maro tsika malagasy mamboly coton de Tuléar aty andafy aty. Satria zay monko le tenenin'ny président hoe mba tsara mamokatra coton de Tuléar maromaro tsika malagasy. Ka ho anareo le mamboly coton de Tuléar reny zany a, tena za re tompoko mba miangavy. Raha mba misy anankiray any aoriana any ka miteraka, ka tsy le eny e, coton de Tuléar moa zany, de mba meo anankiray re zaho, ao ataoko surprise an'le zanako vavy fa le hanafatra an'i Madagasikara manahirana, fa raha mba misy le mbola kelikely reny aminareo de mba atsoy a de mba andefaso re tompoko anankiray a, nalàna vavy tsy problema, de mbola ho ampianarinareo koa miompy an'izy ireny satria efa ela zay tsy miompy alika. Ary tena tsy afenina fa anisan'ny olona tia alika manana boherbol taloha ary aty moa reny interdit zany satria tafiditra any amin'ny kategoria voalohany angambany izy ireny raha tsy diso aho. Ka ho anareo mamboly coton de Tuléar reny zany a, mba andefaso anankiray re zaho tompoko, na omeo anankiray aho tena mba miangavy anareo fa mampalahelo anahy le zanako tena sady tokana izy no atao hoe tena mail mérite ça zany e, izy tena ketriketrika kely izy. Tia ny vague bleu anareo zany rahalahy ringa tonton Maurice Beranto, ka tiako mbola tsy nino anazy aloha fa aiza le iran'ny neny teo no alefako de samy mihaody daholo nareo miara mitsinjaka eo, ataovy zay mahadia volana ny tenanareo fa ho alefako le hiranareo fa satria ity hira alefako ity zany de zao e. Vao mandeha ty taloha, frère Arthur na ny orkestrin'ny polisy na misy anankiray zay koa, reo le fitsanganan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Io tsy mila mifampangataka io fa tonga de lasa fotsiny. Tena moa mbola raha nisy de nisy eto amin'izany 10 taona de ny anabaviko any mampianatra anahy mandihy. Dao! Ny andrin-jato tsy maintsy mahay mandihy. Hay le zany mihitsy ty revo ty. Dao are.
zay le hery zay ary miainga io zany e. Marina tokoa fa je vais dire que je suis un homme de vérité et j'adore la vérité, j'aime la vérité, j'aime dire vrai aussi. Satria tena tsy afeniko anareo fa tsisy lehilahy zay tsy naditra zany tamin'ny fiainana, ankoatran'izay mandaingy. De taloha rehefa tratra miditrako de tonga de manaiky, tonga de milaza ny marina. Tena nanao zao tonga de voalako be aho tamin'izany. Tsy aleoko moa miafy be zany satria j'aime pas duper les gens zany. Je peux mentir mais de là à duper les autres, hein, c'est une offense à leur intelligence. Ka raha ohatra ianao zany hoe dupe zany le olona nalainao vady de ianao no ainina indrindra zany, ianao no vendrana indrindra. Et c'est pour ça que j'aime pas duper les gens. Même dans mes propres mensonges, de rehefa tratra de lazaiko ny marina satria la personne elle a été intelligente pour intercepter et pour savoir que tu as fait des conneries. Et donc pour ne pas duper les gens, c'est la moindre ino dizy teo, ny estime farany tokony akoritenao ny olona io de ny ilazainao marina aminy. À partir de là tena tsy tiako mihitsy ny olona mandangialaingy, ny olona mavandivandy, tena tsy mety amin'ny piesiko mihitsy. Fa nahafaty ara, rehefa nanao bêtise ianao dia tonga ny fotoana ilazana hoe nanao aho de lazaina tsy mampisy problema amin'ny fialana tsiny. Zaho zao de miala tsiny amin'ny namako, amin'ny akamako sasany hoe tena tatata tena occupé be a. J'ai plus de vie de famille a. Tsy vitako intsony le miantso na hoe andao hifanenana ohatran'izao, même avec ma femme on se croise dans la maison. Et à peine si j'existe, si les autres existent à la maison, je m'isole, je travaille, voilà. Donc ho an'ny akama zany tsy voantsoantso, tena ialana tsiny re tokoa. Fa izay les conditions de vie. Fa na aiza na hatrany misokatra midanadana ny varavaranao. Ndao ary, resaka 7 février. Efa ela no nanazava fa ary io moa mandeha amin'ny filaharany ny zavatra rehetra selon ny fandaharana sy ny lourdeurny administration. Ho antsika amin'ny akama manokana dia mibahana n'le resaka volamena ny procédure nataontsika amin'izao fotoana izao. Kanefa n'aiza na hatrany ny fahavalo ihany satria ny mifofona an'io ary ireo olona fa ino manko mamelona be an'le saina zany amin'le circulation, amin'le grippe de manjary semposempotra ianao. Ny inona moa izy teo, ireto le tompon'andraikitra amin'le famonoana tamin'ny 7 février any no manatsikafina sy mampifoa sy mampietsika an'le dossier. Zavatra tokony ho fantatritsika menakavy hoe nisy karazan'olona nijoro vavolombelona amin'io zavatra io. Ary soran'Andriamanitra fa tafatsoka aty andafy aty ny anankiroa mba ahafahana ampivoatra an'le dossier. Fa ny zavatra marina aloha ary tena marina, tsy azo lavina, fa 90% ny tompon'andraikitra tamin'iny 7 février iny de avy any amin'ny côté an'i Andry Rajoelina. Avy ato amin'rehetra le mpitolona miaraka amin'ny Andry Rajoelina ny tompon'andraikitra tamin'iny. Ary ny tena anarana voatonontonona matetika eo anatin'iny de ny colonel na ny général na ny sénateur, non, gouverneur Lilson. Tena voatonontonona matetika ao anatin'iny. Satria azo adino fa ireto olona ny nasiana ny tifitra dia misy anankiroa, tsy azoko tononona eto ny anarany fa mipetraka amin'ny Madagasikara, tena nilaza hoe raha mipromettre immunité aminay ianao, monsieur Fleury,
Rehefa indray andro any, tonga ny fanjakana, ny olona eritreretinao, dia ho avoakanay ny marina. Fa raha mbola hiandry Rajel anio, tsy possible fa maty ny rahalahy zay. Saotra ho aho, fa voenregistreko zay, on reste en contact. Fa ny organisation, satria raha vao tantaraiko jusqu'au moindre détail to, ny organisation. Tena adinika ianao anabaviko, tena adinika ianao. Ouais, je te rappelle après, hein, s'il te plaît. Andraso aloha. Tondrany misy taratasy manuscrire colonel Charles Atiamiko écrite signée de sa main. Bon, rehefa avy eo tsika raha anabavy miresaka. Ity anabavintsika ity, izy aloha hanao duel isika. Préciser tsara zany aloha hanao duel isika. Dia correspondantsika any Afrique du Sud, le olona manoratra io, mipetraka any Johannesburg mihitsy. Bon, aleo tsy précisena fa sao dia vononin-dralahy eo koa ny zanak'olona. Malagasy zany, mahay miteny gasy zany, manam-pahaizana ary manana fari-pahaizana ambony tokoa. Mipetraka sy miasa cadre ambony any Afrique du Sud. Zany ny akamo zany. Tsy midépendre amin'iza amiza fa tonga dia miasa opérationnel. Ka ny raha ohatra ho tantaraiko ilay izy, tonga dia fantatry ry zalahy satria hoe ianona ihany no nalaina tatsy dia ianona no nalaina tatsy, ka matoa zany fantany dia ry leroany zany. Ka aleo tsy tantaraina satria ny olona anie tsy maintsy mieritreritra ihany hoe marina fa 25 millions karaha manome ny lahy. Marina fa zany nanana an'ity dia 50 millions nen'ity. Fa le izy rehefa jeren'ny bandy zany le zavatra niova tamin'ny fiainany, ohatran'ny 2 minitra dia tsy hita le 25 millions nefa rehetra tonga dia milakalaka be amin'le resaka volamena, resaka vanille, resaka letisia, resaka sipaty sy ny karazany. Ny sipa tsaratsara rehetra toa ohatran'ny hoe angonin-dralahy amin'ny jet privé dia amin'ny Majunga any ny revy ohatran'izany, na ny Nosy be, lasa miexiste zany gangbang zany any a Madagasikara, zany hoe fampizara lehilahy sy vehivavy eo zany dia olona anaty chambre any hôtel any dia sipa roa dia bandy 3, 4 ohatr'izany, na sipa 3 dia bandy 2. Zany malaza zany toko. Tena malaza zany e. Ataon'ireo mpitondra ambony ireo zany. Manao an'izany hono ralahy. Misy ralahy misy akama zay moa dia efa niteny hoe za zay efa impiry niaraka tamin'ny ralahy. Dia anareo ve le roa dia tsy mba menatra? C'est comme ça mon frère maintenant izy le ray. Ka io 7 février io zany dia zao. Tsy fantatra moa na ankalazainy io na ahoana zany. Fa za tena miteny anareo, tsy afaka miala lavitra amin'io. Ny gouverneur Lilson, ny Andry Rajoelina, Ratsirahona. Eny e, tsy maintsy manazava ihany koa mba hampatonga an'le izy hoe ho zavatra mandeha amin'ny famarinana. Satria plainte contre X le izy, dia tsy maintsy manazava amin'ny position ihany koa ny ara-valmanana. Asa izy amin'izay fotoan'izay na raha ohatra mandeha ny dossier en tant qu'accusé na témoin des faits. Za zany milaza hoe raha ny fomba fiasan'ny avocat ny resaka an'io dia tokony handeha amin'ny tokony tena izy io. Ary izay indrindra no anisany hatongavana any amin'iny, satria ny antony samy mahita daholo tsika malagasy amin'izao fotoana izao fa ho bloqué indray Madagasikara noho ny ady entre ny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana. Tsy ho vita mihitsy ny adin'izy mitramin'ireo raha tsy asorina amin'ny politika izy mitramin'ireo. Fa tena eritrereto fa tena dégringole tanteraka ny fiainan'ny malagasy nanomboka ny 2009 jusqu'à hatramin'izao.
Ary porony Badiro nanomboka tany amin'ny 2002. Ary mbola hitarina kely dia nanomboka tany amin'ny 75. Amin'izay manko mba tsisy ao indray manko ny teny hoe prôratsiraka ilay reny. Fa nanomboka tany dia efa tsy nilamina n'ilay fiainan'ny malagasy ary potipotika mihitsy ny valeur rehetra. Tiako tenenina amintsika hoe tsy fantako moa na nankalaza an'ilay 7 février izy androany na tsy fa tao ohatran'ny nankalaza izy. Amiko ny fankalazana 7 février tao ohatran'ny opa atao malagasy. Tena opa. Tena manoko azy ianao. Malo moa ny dika amin'ilay hoe fitsangatsanganana izay hidirako eo rehefa avy eo dia ohatran'ny mampagaga ihany hoe tena. Iny ilay rimitsorery Antaninarenina, cellule le bourreau. Tena mafy rangahy. Zaho zany tena manaiky hoe tena mafy ilay rony. Tena psychologiquement, il faut être vraiment un criminel horrible pour faire et honorer ce genre de truc. Lasa izy tena mankalaza an'izy. Hitako teo izy dia nakanjo fotsy ambony ambany dia kiraro mitovy amin'ny kiraroko izay no nanaovany toza. Dia ity zany dia ohatran'ny tena hoe ny tena mihitsy nalainy tahako anatin'ilay film ve sa ahoana satria ren'ilay kiraro saba kely ireny manko manana an'ireny maromaro. Ary tsy hoe vao androany fa hatramin'ny fotoana nitaizana an-dralahy ireny. Io 7 février io tompoko dia io drafitra matopaika nanonganana Andravalomanana. Aoriana kely ao asa amin'ny herin'ny lahady dia tena nazava mihitsy hoe fa nanino ny Andry Rajoelina ny nexista dia miverina kely tsika. Fa nanino na Ratsiraka Didier ny nexista. Fa nanino na professeur non Ravalomanana ny nexista dia miembotra ihany tsika. Fa naninona no nindray apparaître Ratsiraka Didier ary naninona no nisy izany professeur Albert Zavizany. Tsy maintsy ho hazavaiko eto izany nday androany satria tena hoe ao manko nareo gaga hoe miandry mihitsy nareo, tena miandry mihitsy nareo zany. Ilay sasany zany amin'ny hoe soutien-ny Amerikanina amin'ny Ravalomanana fa tsy miainga ilay izy, tsy miainga mihitsy. Dia ao koa ny sasany miandry mihitsy amin'ilay soutien-ny Frantsay any Andry Rajoelina sy Ravalomanana fa tsy miainga mihitsy ilay izy, tsy miainga mihitsy ilay izy. Tsy maintsy hazavaiko antsika hoe inona daholo ny anton'izany rehetra izany satria tena tafiditra kanalina tanteraka. Lasa otage ny vahoaka malagasy. Izay ny amin'iny. Resaka fitsangatsanganana tsika. Izao mba tsy hisian'ny olana amin'ny resaka hoe fanadihadiana sy ny karazany dia izao. Aleoko manao définition. Misy karazan'olona raha ohatra izy izao hoe mpanao gazety, mpanohatra, fampiaro ny fanjakana zany dia ampidininy ary mahavita mamoaka théorie gravy na ny andanina ny ankilany zany hoe zao isan'olona ny atao hoe zao mètre carré dia zao aby ny olona ao anatin'io. Zao mètre carré nefa à peu près iny dia zao zany ny isan'ireny olona ireny. Des folles théories tsy fantatra hoe avaiza ny aviany io na avaiza ry Zanora Mambazava manko mahavita an'izany.
Atao amin'ny ankilany koa nefa atao amin'ny miara-manondro koa nefa mahavita an'izany koa. Zany hoe samy mahay mampisy karbonetra zany reo na mahay mampifitina zavatra. Tsy idirako moa zay tsy gegery akademika akory fa na gegery d'école fa gery de fanatika zany raha izay no natao. Fa ny ahy zany aleoko mampitombo de am'izay zay ady client-n'ilay an'io tsy rarahako fa ny ahy ny vahoaka ny ahy no sarobidy amiko. Fa nareo mpitarika zany zay ady client-n'ilay an'io tsy rarahako. Ka zao ataontsika karazana ohatran'ny hoe sarcasme lay izy mba tsy hisian'ny olana, sarcasme atao himezana zany fa atao karazana métaphore ihany koa de anjaranareo no mandray anazy. Fa sérieux be aho manao azy, miezaka aho zany. Indray andro hono zany tapaka fanao fitsangatsanganana amin'ny alalan'ny rodobe ny vahoaka malagasy. Tapaka ihany koa hono zany fa maizina be e. Kanefa ny avatony any mazava e. Azafady reo olona fa hitan'ny olona maizina be hono zany de sary a. Ka de tsy maintsy ahitsy. De faut fermer la porte s'il vous plaît. De tapaka hono zany fa ary natao ketriketrika be io. Chauffena tous les jours mihitsy le enclume zany, le vy am'le enclume de tena atao maranitra tsara mihitsy. Moa tsy tahakany ianao an'ity le samouraï japonais de tena le feo tseno sady sosa fotsiny de tonga de matapaka. Pour chauffer à blanc le fer zany a de pratiquement tous les jours manana an'io zavatra io ary tena avec du sérieux, le maximum tena sérieux be mihitsy ary tena vonona ny tena hoe bakara be mihitsy zany na hoe tena hoe hiainga zany le fitsangatsanganana ary io fitsangatsanganana io de ohatran'ny hoe tena angamba ny olona zany efa nisatanto raha hoe miainga zany ny barbecue pique-nique e. Miainga ny filinina sy ny revy rehetra zany ao anatin'le izy zany ary tsy afenina tokoa fa de tonga ny olona, tonga ny vahoaka ary semebiseby ny organisation naharaka tsara am'izay tokony napetraka. Ireto olona koa hiendry tsy mpanakorotana, tsy jilamboto takan'ny sasany. Ireto vahoaka koa tsy mitondra an'izay azony entina ny amin'ny sakafo hohanina satria hoe misy hono ihany. Ary rehefa tonga tany dia nozaraina tokoa ny champagne, non azafady, ny sandwich ary samy nahazo zay zakany teo ny rehetrarehetra. Fa adiny tao anatin'le ny fitsangatsanganana, azafady, fitsangatsanganana fa tsy fivoriana. Fitsangatsanganana tokony hoe tena nitsangatsangana zany e, kanefa rehefa tena tonga teo l'olona de ohatran'ny mipetrapetraka. Zay zany ny zavatra napahagaga, mipetrapetraka fa marina tokoa aloha fa ireto mpanao politika maromaro no nitsangatsangana ary ilay fitsangatsanganana dia lasa mijery fijerena spectacle an'ireto mpanao politika mitsangatsangana sady mandray micro. Dia nandeha tao daholo ny resaka rehetra sy ny fampanomanana ara-tsaina, farapokranina rehetra. Présentant zany ny kapitandroka amin'ny alalan'ny atao hoe farapokranina, zay manko ny dikany farapokranina.
Fa rehefa nijerena zany dia misy amin'ny marodobe an'ny mpanohatra azy, nisy mpanohatra tsy tao. Ary eo zany voagaga ataony hoe ay, izany manko ty rodobe ty zany. Kanefa zany tsy olana fa maromaro zareo no nitsangatsangana nitereny devanterie, fa ireto vahoaka nentina nitsangatsangana zany toa lasa nipetrapetraka ny tena marina. Ny andro zany hoe tokony mba hisy partie de beloty, baskety, volley, ohatratran'izany, sarisarika tady, tsy misy fa nijery ireto mpanao politika nitsangatsangana no tena natao teo zany. Ary namatsivatsy tamin'ny vava sy ny tokony teny rehetra. Izay ny olona tokony tenenina moa zany tsy teo, ary la vraie star n'était pas venue, satria hoe nodidinina miaramila zany ny tranony, dia tsy tonga zany ny kapiteny John, i Dezy Kapoaka plutôt, tsy tonga izaho manko ny kapiteny John, fa na kapoaka ny Dezy zany dia hoe kapoaka keo, ary na afaty ara dia ho avy hitolona ho an'ny fireneko. Dia ozy ny olona hoe tena samby zay zany Dezy Kapoaka fa ndao tsika hitsangatsangana e. Marihana ihany moa fa rehefa tonga teny zany dia nipetrapetraka. Dia maika mafy nareo anontany aho fa firy raha Fleu no vahoaka teny. Andao atao eo amin'ny 200 000 personnes nanteny e. Ny sasany zany miteny hoe 50 000, ny sasany miteny hoe 40 000, fa ny antsika zany efa nifanarahana hoe atao sarkasma, dia nakaribonetra matevina be toy ny inona raha nalefantsika ao anatin'ilay saosy zany a, mba hahatratra an'ilay izy 200 000 dia ataontsika hoe 200 000 teo ny tany zany, ibokiboka be tena oy, vahoaka zany. Tsy mbola nisy ohatran'izany tamin'ny tantaran'ny Madagasikara fa fitsangatsanganana, fa na ilay fitsangatsanganana nataon'ny Fleury Rakotomalala tany Majangara, niaraka tamin'ny Fiza-Mamy tamin'izany andro dia tena ohatran'ny vitsy sy tsitsina kely nataon'ny Fleury, nefa dia ohatran'ny feno any ilay ala be tany Majangara, ohatran'ny tao. Ny Fleury manko rehefa manao ohatran'ireny izy dia mamono omby maromaro izy, ary mirevy ilay vahoaka, ary dia tena fetiny tokoa ny tao fitsangatsanganana. Tonga Gottlieb, Francis Turbo, tao ny mpihira maromaro tao Majanga, tsisy baiko-pitolomana politika fa dia hoe nitsangatsangana tokoa, satria izay ny autorisation. Izany hoe io zavatra io zany efa niaina amin'ny Fleury ary efa nataony io tompoko. Donc fantany tsara. Ary tena nitsangatsangana, tena nandindihy tokoa ny vahoaka, sauf hoe rehefa hihinan-kanina amin'izay, izay ny fikambanana Miaminy niatoko azy tamin'izany tany Majanga, Tsabo rano fiantsoana azy, dia enomby ritra nandrahoana nanomboka tamin'ny 4 maraina ny vononan'ny maly no hoanina teo. Fa niandry an'izay zany ilay vahoaka, zazalahy zany rehefa ohatra nareo hitondra ny vahoaka indray amin'ny manaraka hitsangatsangana, dia hanome omby 5 aho, dia vonona mialoha, dia manao enomby ritra. Lasa mialoha fa hanome omby 5 ny tenako miaraka amin'ny akama, dia aleo hirevy ilay vahoaka fa ilay izy ny mazava be. Ilay aka-plasiny ny tena mamay anareo nitsangatsangana teny. Ilay aka-plasiny tena mamay. Ary ilay vahoaka fitaovana entina hanatanterahana an'ilay revy. Fantatro io vahoaka io ny olona tediaviny. Miandry an'izay olona izay io vahoaka io. Miandry izy. Satria raha 200 000 personnes zany no vahoaka teny, efa presque 1,500,000 zao mivahoaka amin'ny Madagasikara, vahoaka an'Antananarivo. Ho hitanareo ary ho avy zany hoe miainga avy any vato, mandra-pahatongan'ny Analakely, tsy voasakana ny vahoaka. Efa niainako izany tokoa. Tamin'ny nameranana Ngia Didier Ratsiraka, tamin'ny taona 1977.
efa niainako zany. Ary avy aty zay ny guide zany. Hoavo zany. Hoavo zany. Satria rehefa nahita an'ireto vahoaka mipetrapetraka, tamony sasany voapetrapetraka ihany koa satria nilozan'ny minibus fa sakan'ny mpitandro filaminana. Tena tsapa hoe saotranao Ravalo, saotranareo nanao an'ireny organisation ireny fa dingana voalohany amin'ny tolona iny zay mahay manohy. Misy teknika ary mila fahaizana ny fampidinana vahoaka eny an-dalambe. Mila fahaizana. Tsy hoe raha zavatra nety no ny contexte maromaro tamin'ny 2002 dia mety amin'ny 2021. Raha hanonga-panjakana izany tompoko, mila fitovizana hevitra ary mila fandeferana amin'ny hevitry ny sasany. Fa io tsy vitanao ireo. Na irody be eo ary anao, na anao inona na anao inona, tant que ça n'épouse pas l'ensemble des sens, tant que n'embrasse pas, tant que ça n'embrasse pas l'ensemble des sensibilités existantes, ça passera jamais. Ça ne passera jamais. Dia miandry ny toy antsika fa ho anay akamo aloha dia izao ny anay ny tiketranay. Aza mijery ny ataon'ny hafa fa ny ataontsika ihany no tohizantsika satria tsika manana ny drafitra maty-baika zay efa napetrakantsika. Nous on n'agit pas en fonction de ce que les autres font. Jamais, jamais. Nous on agit selon nos propres directives, nos propres plans et notre propre organisation. En dehors de cela, il ne faut pas nous appeler. Satria ny anay efa fantatray ny lalana andehananay ary efa mifaritanay tsy vao androany. On ne vit pas en fonction de ce qui se passe. On n'est pas des opportunistes. Ka hoe misy ny mouvement-ndravalo manana dia hoe inona angonangona olona teo dia hoe sodoka ny akamo andeha hanaraka any. Tsia ho avy ny fotoana anaovan'ny akamo ny azy sy ny zavatra miainga eo, na hoy ny akamo sasany hoe sy izay rehefa miainga eo fa mbola ho avy io. Tsy azo anaovana tereko masaka toy ny voalobo-jaza tompoko zany atao hoe fitantanana vahoaka zany. Maika ianao ahazo fitondrana, maika ianao teo tonga eo amin'ny fitondrana, dia ny vahoaka ny chauffe-nao à blanc, excitenao mihitsy ny vahoaka. Tsia, ny vahoaka ihany tompoko uniquement no manapa-kevitra hoe lafy zay, ho avy zay, dia vitan'io. Tsy mila anao mpanao politika izy amin'izay fotoan'izay fa ianao hitaritarika fotsiny eo, zay sisa ny ilana ianao. Ary reto vahoaka reto ajanony ny laingy fa efa mahafantatra ireo hoe laingy zany. Any zany le tsy mety amin'izy satria vao maika manimba tolona le izy. Le crédibilité an'ilay tolona mihitsy ny simba tompoko. Efa tenenina fa laingy zany 36 millions d'euros zany. Wala iny ihany miazaka avoa ny pirofo raha manana pirofo amin'izany nareo. Fa tsy teny zafady tompoko. Za raha miteny hoe 643 300 eo, manana pirofo tompoko eo. Tena manana. Mbola tsy ampy aminareo ihany hoe isaky ny zavatra teneniko eto ny 2 andro mialoha no mivoaka amin'ireny structure internationale ireny.
Latsinainy any teny hoe aty mpirofon'izany autorisation douanière sy ny karazan'izany, ohatrany tsy meno anareo. Dia efa miteny anareo fa diso zany, mbola lasa à quel moment vous serez honnête et humble dans vos démarches. Ireto mpanao politika malagasy reto manko dia trandaingy. Fa rehefa tratrao amin'ny laingana izy dia tsy manaiky mihitsy izy diso. Ny zavatra tantarainy Sanariana voir avec ce que la demoiselle ou la dame Gaëlle Borgia raconte, dia lasa izy manao publication fotsiny avy eo tonga dia colleny eo amin'ilay Gaëlle Borgia hoe marina daholo ny zavatra lazainy hoe satria izay nilazany. Oriendrikako ianao, taiza koa ianao nilazan'izany. Ary tsy fantatrao fa any amin'ny superstructure any ambony any ny mpanao gazety, je dis bien ny mpanao gazety miara-miasa. Dia meza amin'ny olona fotsiny ianao avy eo hoe reto mpanao politika malagasy reto tsy honnête mihitsy. Dia kaopy ny vahoaka avy eo hoe ilay ohatran'ny efa nitenen'ny Fleury tokoa ne zany tamin'ny latsinainy. Dia iny le ankiray miteny azy miaraka amin'ny dossier sy ny pirofo ny larobia na ny talata izy iny. Il suffit d'assembler les deux bouts. Dia nona ny teninareo dia hitan'ny olona hoe areto tokoa totra manao supputation, interprétation des faits selon une bribe journalistique avoakan'ny olona. Efa manazava le olona hoe je suis même dans le cœur de cette enquête. Inona indray ny tenenina plus mihoatra an'izay? Je parle de moi, Fleury io zany. Lasa manao masturbation intellectuelle mba ahafahana midedadedaka eo matsin'le vahoaka ireto le followers mpanaraka. Mais non, à un moment et à un autre il faut dire, izy zany tsy malala fa vous n'êtes pas dans le cœur de cette enquête. Vous lisez les journaux, vous lisez les écrits et les articles des autres, à la différence de celui qui écrit. Il faut le savoir aussi, ouais. Avay zay ireny information reny no mivoaka. Efa tonga amin'ilay structure plutôt institutionnelle ireny. Dia on se plaît à mentir. Dia avy eo rehefa tsy azy le vahoaka 200 000. Mamenatra anay reny e. Tout le monde s'attendait, même les fanjakana efa matiny ny adalàna. Efa mipanika amin'ny adalàna. Monsieur Vassien sasa mamorona aretina fotsiny hoe lasa ny tsabo-tena tany lareny eo. Dia rehefa hita fa vitsivitsy le vahoaka tonga tary. Efa mody miverina moramora. Efa mipanika le fanjakana hoe mety any amin'ny 200 000 any ngambany io zao na 300 000 mivoaka tonga teo. Raha chiffre azoko aloha dia hoe 50 000. Dia avy eo indray ny olona zany miteny tsy 50 000 zany indray lesy Fleury velako lesy. C'est pour ça que j'ai choisi de dire 200 000. Tsy ratsy le mouvement ary tena impeccable. Fa arrêtez de mentir. Satria le vahoaka efa matotra, le vahoaka efa lehibe, le vahoaka efa mitsaina. Maninona nanomboka hatrany amin'ny 2009 jusqu'à hatramin'izao. Tsisy navita an'izany hoe io fa miozongozony ny Andry Rajoelina. Alao tsara ho fantatrareo fa nampiozongozona an'izany Andry Rajoelina zany vitanay izao ne nampiditra premier ministre mipetraka atao anaty gouvernement. Inona ny vitanareo teny an-dalambe? Inona ny vitanareo? Tsy eny an-dalambe ihany izy no voatery hoe anaovana an'izany tolona zany e. Ke tongava aty, ianao ary ao tsy ao toerana tsy mahavita. Tena ho avy amin'izay ka na moko ny haiko ary. Didina amin'ny miaramila ny tranonao tsy nasa voaka taona na ny RRD ary. Ka raha dia nasa tokoa ianao, ny vahoaka no ampirisianao à gauche à droite, naninona raha voaka raha ty dia voasambotra aloha. Roviana ihany nisy Mandela ao Madagasikara ao, fa tsy hoe ho tolorana body fotsiny amin'ilay fitondrana.
ny an'le ankiray de hoe ody aloha fandaninareo a makany fa sao de za ndray voendrika hoe tsy teo faty le ry satria efa fantany fa misy piège ao ananinao fa misy piège ao hoe tena raha vao miditra ao anao de tafiditra ao am'le kanala de mitifitra le olona de maty le ry zany fantany le izy fenao vahoaka ninao fa de nalefa tany amin'ny abattoir diny ianao nandeha dinina indray ny an'le ankiray didinina miaramila izy amin'ny teny anao fa mety izy ihany miteny hoe didimy miaramila eo rangaha de tsy makany de am'izay tsy misy kabary politika tsy fantatra ntsonony zany e azadinonao fa anteny raha tsirahonana andray andreo hoe voamaly mihitsy aho zao ny antso any Ravalomanana ary le ronony mifampiantso ary dezikapoka sy frity dezikapoka sy frity ka mifampiantso eo anao samy voagaga hoe oay aza ary le ronony voamaly mihitsy any ny antso any Ravalomanana ozy ndresaka nanontany any Ravalomanana hoe marina ve zany resaka hoe idio zany io viva io de avokoa le ankiray olona maly ohatrany tsy natadidy an'izany a nefa marina zany roa volana na ray volana talohan'ny nanodina ny viva ngiasy sy frity mihitsy ny teny hoe idio any io rangaha io koa nanahirana antsika eo ary le ronony mifampiantso le tolona tsara ary tokony tohizana tena marina zany fa isika mpitarika vahoaka ajanony ny laingalainga satria le vahoaka efa lehibe efa arana io fa tsy hevendrana na hoe nandondo le vahoaka za tsy miteny hoe fidèle zafady fidèle rahalahiko io mizandroko io alao hiavaka tsara mihitsy ary fantatro koa fa raha tsisy amin'ny fidèle io zavatra io tsy menga io raha ilan'ny fidèle eo nareo vita io tsisy idiran'ny fidèle zany resaka zany fa bon resaka principe organisation amin'ny zavatra tokony atao avindray nareo mety hiteny zao matahotra amin'ny fidèle angamba le ry azafady non tsy fidèle zany mihitsy ny atahorako tsy fidèle zandroko iny fa rehefa manondrana koa de ho avy alohan'izany amakin'ireo teninareo reto alohany any ary marina ve fa misy orinasa any Dubai io no lazaiko Laurent Albert tsy azoko anareo ve tsay tsy azoko tsara anareo ve itsay tena anao fa ve ny vahoaka toko sa manipule ny vahoaka manipule Laurent efa tezitra koa ny le vahoaka fa ao mitady ny olona afaka mitondra azy any amin'ny hoe anongana an'ity andro rajely ity izy fa ohatrany diso fanantenana le vahoaka doto bona malilo tsy azoko le doto bona malilo manitra reny tsy hainao nga fa misy ny barage zany no antony tsy mahatongavana tsy mitady nombony antony de tony manitra reny etony de olona fanatika misy zany le olona fanatika koa de manahirana tsy zary ngy ary manitra reny no ny teny hoe na aminoko ny haiko aza de ho avy hitolona ho an'ny malagasy amin'izay fa ianao ngamba tsy nahino anao na modinao vendrana amin'ny mahafanatika anao fa raha hivoaka amin'ny tranonao anao hoe andeha ho any amin'le le fipetrapetrahana satria tsy nitsangatsangana ny tany petrapetraka ny tany ho any amin'le fipetrapetrahana de ho mai ianao zany hita teo hoe iny fa voasambotra le ry fa saika ho any amin'le fipetrapetrahana fa na ny tentativa ara tsy nisy rse olona ohatran'izany ve nandeha hovakiko loha andeha ho toanako olona ohatr'izany ve nandeha hitarika za lefa la mandeha tongotra 10 kilometra meritreritra fa ho avy eo lahy
nefa la mivoaka ny tranony lara tsy salina koa nefa la rehefa miteny ery amin'ny gazety ery amin'ny tele ery na amin'noko ny aiko ary ho avy a ataoko ny tolona dika zany hoe andeha hitsangatsangana de efa mieritreritra ianao grillade zany ve de tsy azonao teo tsy manana olana zany ry manitra Rener'Andriamanantsara hoe be mpanaraka na tsy be mpanaraka tsy manana olana am'izany aho aloha anao atao veloma fa tsy hitovy etsy mihitsy ny hevitritsika velomga Randriamananjara mandram-piona bon efa hira kely vetivetika fotsiny tsika de hiditra amin'ny skandale am'izay zany manko ny atongavan'ireo aka vaovao amintsika fotsiny de ave izy mi-exploiter ariananareo nandra If you want a lover, all do and ay zay vo azoko ny tiany bona malily teny any fiteny koa ny hoe ndondo rahalahy fiteny koa ny ndondo ye en plus efa fantatry lery hoe Amerika Sina le fitsangatsanganana naninona raha nanomana plan faharoa plan B en plus lery mahafantatra hoe en plus izy manana trano eny Amerika Sina zany koa anisany hoe ny fahaizana manomana ny mametraka plan ny zavatra ataony hoe anisany ahafahanao malala hoe mahay le mpanao politika na tse satria le vahoaka zany aseho anaovana démonstration de forcerie de izy ny klamy satsotra fotsiny eo ampandrina mihinana my style mihinana voanjobory sy anakisoa ny olona le ry sandwich kely fotsiny mena azy aminay amin'ny Mazangara ohatra mampidipidina olona zany mamonomby a sady raha ny fiantsoana an'izany hoe marina ny teny mozika hoe tsisy mpitaritolona zany tao Madagasikara hatramin'izay fa ny vahoaka daholo no nanao ny afera fa le vahoaka efa tonga saina amin'izao fotoan'izao hoe ambay ary ialahy raha tsy sako de tsy tonga tao le ry de miorina ao ny miorina fotsiny de miaramila izy de rangitina amin'iny le vahoaka diny miaramila olona any aza fantatry ny vahoaka ny nisy zany Nelson Mandela zany fantatry ny vahoaka nisy zany monja jaune zany latsy monja jaune na tena tonga de vao mainka ny affronter le miaramila ty ary zaho izy asa iza le maty tery amin'ny teny amin'ny camp teny Sonerana iny bon ok hiditra amin'ny scandale volamena tsika
Zao a, mila miconcentre tsara nareo a, na mandray noty ihany koa. Ny base-na travail, fa tsy hoe référence, iangatsika dia ny article omaly tamin'ny express. Ono a, la Gaston tompoko, ia, la Gaston voatifitra teny aninona izy teo, teny Caen, teny Sonerana, ka miaramila. Professeur Albert Zafy, voatoraky ny grenade teo amin'ny hôpital Zizi Rabearvelo, Zizi, non Rabearvelo, non, izy le hôpital ery efa tsy tadidiko sady le Ravangaindrenavaly le, tery Anosy, ary tsy nde mandeha professeur voatoraky ny grenade tompoko. Aleo hazava tsara zay, mifonsa izy. Nivoaka tamin'ny express moaly fa nisy aleo mivadika amin'izay le sujet Samira, fa nisy société anankiray avy any Dubai nireklame zany ary nametraka procédure mihitsy fa anazy ny volamena. Io zany no navoaka ny express. Fanontaniana voalohany aloha, aniza ny express? Fa ianareo ve dia mino fa tonga ho azy ny namoahana an'ireny any amin'ny express? Fa naninona ny tsy la vérité? Izany Gamamy Ravatomanga. Maninona ny tsy observateur? Maninona ny tsy Madagascar matin? Etc. etc. Satria ny antony, raha hoe la vérité dia hoanintsika ohatrany hoe miaro an'le revy. Dia tonga dia ohatrany tsy crédible io. Fa aleo rangaha amin'ny express. Saingy indrisy tsy maintsy ampahafantarina ny vahoaka hoe aniza ny express. Anonga Edgar Razafindrava. Ary iza nga Edgar Razafindrava? Anisan'ny mpanolontsaina natanakavana nga Andry Rajoelina akaiky azy satria parainy zanany. Ary anisan'ny olona estimé Andramatoa. Miala. Izany hoe tena voakajy tanteraka mihitsy zany ny antony hamoahana an'izy any amin'ny express. Vakianao amin'izay zany le izy. Satria izaho manokana zany rehefa namaky an'izy dia hoy aho hoe taitra kely aho hoe zavatra mbola ao anatin'ny secret-na procédure ve dia avoaka ohatr'izao. Fa zao ilaina le izy avoaka mba ahafahana ary maninona ny hoe raha tsy diso atao zoma izy iny nivoaka. Maninona le izy ny hoe zoma nivoaka? Mba hanapatoriana ny ardeuran'le vahoaka hidina an-dalambe. Satria maharomotra ny vahoaka. Idiso iadinan'le malagasy zany hoe tsy izay fanjakana ny tompony andraikitra amin'io hoe. Tsy izay fa jereo ary io misy société indray avy any Dubai. Taloha zany Mali. Dia aveo zany Dubai tapoka indray. Ça fait rire les oiseaux. Oh, ouais, tsy izay moa le hira. Ça fait rire les gars, vous êtes trop nuls. Dia hoe tena ampiaina an'le ardeuran'le vahoaka zany. Idiso iadinan'zareo ahafahana manam-porofo hoe tsy amin'ny olona ao anaty fanjakana malagasy io fa iretsy pasiora fotsiny dia navoaka ireny Andro Zoma.
Rehefa mivakina, ianao zany taitra satria ianao malala an'le izy. Araky ny teneniko anao hoe, araky ny teneniko anareo hoe, je ne peux pas publier, encore moins parler des choses qui risqueraient de nuire à la procédure, na aux procédures en cours. Parce que pluriel la izy, misy maromaro. Io le izy hitanao mivoaka ery. De gaga ianao. Vakinao am'izay le izy. Lasa aloha raisinkinao, fa sao adinoko. Raha za manko tia mandahatra zavatra tonga de efa ao anatin'ny loha ty. Fa pense bety fotsiny, pense bety no ataoko. De zao, asiana kely an'ity. De zao gaga ianao zany hoe le aza atao mivoaka ty. De mivakiko le izy zany, vakiko tsara. Vakiko tsara. Zao re olona. Voalohany indrindra aloha, ny objectif an'ireny dia manipulation. Calmena anareo vahoaka. Raha misy fanjakana ho matahotra vahoaka, dio andro rajolio voalohany. Mbola tsy mino anareo. Fa zay zao proof faharoa zay, fahatelo, faefatra, fadimy, faenina. Fa zao, rehefa vakinao le izy, on ne voit nulle part le nom de la société qui réclame. Pourtant, on dit source près de l'affaire. Zany hoe olona ao anatin'ny procédure zany no nazahoana an'io source io. De le ery amin'ny voalohany ery, zay manko ny asana investigateur tompoko. Ny dissekeny zavatra anankiray, mandalina, manadiady ny zavatra amin-trano. Vao ery amin'ny première phrase ery de hoe source. Tsy raty ianao ireo olona na vao eo le izy fa manjary simba ny émission antsika raha vadiko ty. Près de l'affaire. I Laurent Albert andrasa aloha ametraka teny kely anao. Ianao miteny hoe aza sorona René fa isika nge démocrate. Non, 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 non. Fleury Rakotomalala tsy démocrate fa progressiste izy. Il prend ce qui est mieux, il prend ce qui est meilleur, mais il rejette tout ce qui est nul. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Nous, on est ici progressistes. On prend ce qui est meilleur, mais on rejette tout ce qui est nul. Voilà pourquoi on rejette les cancres. Mamindra manko reny. De zao ery amin'ny voalohany ery zany milaza hoe source akaiky. De mieritseritra ianao zany hoe mais ils nous prennent pour des cons ces mecs-là. Ça veut dire que les avocats miaro an'le causen-dralahy no miinformer ny informateur an-dralahy. De izy zany mety informateur an-dralahy. Tsy le olona nandohan'io avocat io. C'est-à-dire les gens qui sont présents dans l'État. Nos hommes d'État. Il y a combien de personnes qui puissent être concernées par cette source venant de leur avocat? Il n'y a que 2 personnes. C'est à vous de dire et de statuer. Il y aura 2 personnes là, nous tenons Edgar mba voyage ty article tir, pas na fa zao misy an'ity. Et depuis que l'autre, et nous tout, deuxième point, il y avait quelqu'un, le Bluestone, la pierre bleue, a quitté Madagascar le 28 pour Dubaï. Depuis qu'il était là-bas, Mputra miaparetra ity société ity. Marioko tsara fa tsy nanoratra
Ils ont pris le soin de ne pas marquer, de ne pas souligner, de ne point citer le nom de la société. Mais ici, je peux le dire, puisqu'on m'a autorisé de le dire. Le dossier est devenu public, ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute de la défense. Défense Maxan parti Misendrala. Satina matuin na vokandrala de azo resahana zany fa de ho apetrakantsika amin'ny toerana izy hoe deuxième point koa hoe ny an'ny sasany tareo arrêtez de mentir fa ndreto indray disez la vérité quand vous parlez. Il faut pas faire à mi-parcours. La vérité, c'est que la société, elle s'appelle Parpia Gold. P-A-R-P-I-A Gold. Anteira misy an'io ary marina fa ao amin'ny quartier na mpivarotra volamena Gold Souk na Belsela Gold Center. Sikat Deira Alkel Road Dubai UAE ananatsika zany na ny adresiny na nino zany averiko any Parpia Gold et en relation avec Sky Gold P-A-R-P-I-E zay le izy fa maninona tsy tononona ny anaran'le société satria misy afeninao anjaranay investigateur zany manohy ny ambony azonareo fa naninona ary nisy an'io réclamation na société io hoe anay ny volamena misy bandy Bluestone niala tamin'ny Madagasikara le 28 de poussé indépendant apetrao ty procédure ty de napetraka fa araky ny teneniko anareo hoe les voleurs rehefa tratra ils agissent toujours en ordre dispersé. Ouais, tamin'ny voalohany hoe avy any Mali de tapitapiky eo misy société mystérieuse mystique ino izy teo misy société mystérieuse mipota avy any de zao andao aza zay aloha zany ny amin'iny zany de fa potra avy any napetraka le procédure de an'le société zany le volamena de gaga ny olona hoe ity nisy cabinet soi-disant PM ny fanjakana malagasy ametraka ny extradition, arrestation internationale, restitution de l'or. Ok. Ity koa tonga les sociétés Parpia réclamer an'le volamena c'est oui anazy. Et vous allez me dire quoi et comment? Par le même avocat, par le même cabinet. Mapakanga. Zany hoe le fanjakana malagasy zany akan'le volamena. Isambotra an'le malagasy telo lahy hanao ny extradition, hanao ny restitution, naka cabinet anankiray. Il y a 10, 20, 30, une centaine de cabinets d'avocats en Afrique du Sud. Ils ont pris le même. N'est pas procédure, ça merde. Fakalala zany. Mazava be zany. Fakalala zany le Parpia Gold sy le Malagasy State na gouvernement. De andao ty cabinet ty any, là l'erreur était fatale. Ray zay. Rehefa nataonareo public aloha de teny aho satria aho autorisé.
Satria mila malala ny vahoaka ty e. Mila rassurena ny vahoaka e. Tsy hoe iny milingilingy voavitapitaka ary le vahoaka ety mifahatezerana. Tsy maintsy misy olona iray mitsangana miteny marina amin'ny vahoaka et moi j'ai pris ce rôle là. Miala tsiny e, na vonoiny lahy raha tsolako zany e. Omahy voalazako ny marina. Fa tsy nde hiletika ao an-trano koa rehefa mipoitra amin'ny miaramila. Fa raha tonga eo lahy itifitra mbola totondra aloha ny etsika. Ka de hiafina any ambany fandriana, iala ve nde hamono aho, de nde hiafina any ambany fandriana, nefa basy ny entiny lahy. Zafady miady aloha ity e. Mety mbola tsy hainy lahy koa zay fiaingana eo. Fa miandray an'izany ny aty. De zao, raisiko le rôle lao aho hoe aloha rangahy avoakako alazaiko ny marina. Inona zavatra mitranga? Ireto banty telo lahy rehefa voasambotra de ozy izy hoe nous travaillons pour notre compte. Indépendant zay ozy izy. Mba hierovana an'le mpaniraka azy zany a. De anay ireo volamena reo ozy izy. Anaty déposition retoko zany a. Zay ataoko anareo hoe aza ampitoviana ny olona mamaky gazety sy ny olona manoratra an'le gazety. Tena apetrako mihitsy zay satria miala tsiny amin'reto akamako reto aho. Le reto le miteny hoe marina ny teninay sy ny karazana. Mamaky ny zavatra teneninay aloha nareo. Tsy mampaninona na tsy mamaky ny anary ianao. Fa tsy maintsy misy quelque part amakinao ny zavatra pasiko. Ary tena zesitiavako zany raha fa tsy maninona. Tsy rarahako zany. De ireto banty telo lahy rehefa voasambotra de hoe self-employed. Zany hoe miasa amin'ny tenanay zay, indépendant, tsisy naniraka. Ils ont tout pris sur eux. Zany hoe tena hoe mba ahafahana miaro an'le patron le deba be aoriana zany satria io zavatra io koa mihafara. De matahotra no faty ratsy de tonga de miaro hoe anay io. Ils ont signé. Ils ont apposé la signature. Tonga indray le Mali. De an'le société any Mali io zany. De tsy nikolla aloha izy fa tonga de rejeté koa iny. Dernière tentative mba ahafahanareo matsapy hoe ce sont des gars hoe à peine mihidy ny mokondohany. Tena miteny anareo zany hoe tena mba nandra leka anareo ny fidy Andry Rajoelina io. Tena mba nandra leka atsika malagasy. Amiko aloha io tsy lany satria nangala-bato. Fa tsy à peine gars qui a hoe tena nanin'ny ekipany zany a. Dernière tentative, indray zalahy mampiditra procédure. Le 28, l'autre cancre était passé à Dubaï. Il était rentré le 30. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Résultat, ny zavatra nataony, iny misy procédure milatsaka avany. Société Parpia Gold. Eny zany le ronta ohatra zay. Fa mais trop enfantin. Bady lay. Zay izy mibandy. Zao teneniko a. Teny zany le bandy, le telo lahy incriminé hoe zay miasa tena. Tonga le société mireklame an'le izy Parpia fa kio tsara ny lazainy Express fa tsy ampy iny. Tsy samy tena ny Express hoe Parpia Gold anaran'le société satria fanamiana tsy mena ny anaran'le société satria mikasika dans raha icreuser rehefa aveo de misy dikan'ireny. Miasa teny zay ozy izy. Inona ny ao anatin'le plainte, le procédure nataon'le Parpia, mpiasanay reo bandy telo lahy reo ozy izy. Anay ny volamena. Ary malagasy.
Tadidinao ve ny zavatra nitranga momba ny boîte de rose tany Singapour? C'est exactement pareil. Nakaiza ny volan'ny boîte de rose tany Singapour? Hitanao ve? C'est exactement pareil. Andro zalahy zany le volamena. Tsy coïncidence atoko amin'izany hauteur zany. Hoe misy bandy Bluestone ny anarany, tonga ny Dubai izy le 28, mody izy le 30, iny misy procédure mivoaka parpia gold ny anarany. Indriamanitra ianao hoe, oh doye, fa tu crois vraiment que les gens ils sont nuls, ils sont cancres comme nous ici? Non, du moins à Madagascar, que tu peux tout acheter. We'll make that world will be smaller for criminals. Nous ferons en sorte que le monde soit petit pour les criminels. Tel est mon objectif, et c'est partagé aussi. Nous ferons en sorte que le monde soit petit, devienne petit pour les criminels, pour qu'on puisse les attraper facilement. Et on n'en est pas loin. Et là même, là, ça va. Zay miasa tena dia misy société tonga avy eo miteny hoe mpiasanay ireo bandy ireo, nefa le bandy nanao siny dia ny procédure apetraka ao mba ahafahanao maka an'ilay volamena dia milaza hoe an'ilay Dubai io. Eto deuxième partie amin'ny ity fandaharantsika ity a dia aleo hisaindry kely dia efa hira kely satria olombelo tsy akotokoa efa adin'olona latsaka ny teto. Aleo mba ho any amin'ny talento kely zafady tiako be ny nareo. Io ny danse bleu anareo ry izy teo ry Beranto Alexandre. Une vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme un amour qui aurait existé. Bonjour, je vous présente une valse rapide, introduction musicale 30 ans, et départ du pied gauche. Alors voici une vague bleue. Une vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme un amour qui aurait existé. C'est comme un soleil, là où est dans le ciel, ce n'est rien que moi, tombant dans tes bras. Une vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme une histoire que j'aurais inventée. C'est comme le vent, un soir de printemps, ce n'est rien que moi, ensemble avec toi. Je danse avec toi, je ris avec toi, je pleure avec toi, du coup j'aime ça. Je dors avec toi, je rêve de toi, je suis dans tes bras pour longtemps, je crois. Une vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme un secret que j'aurais bien gardé. C'est comme une fleur posée sur mon cœur, ce n'est rien que moi, dormant contre toi. Je danse avec toi, je ris avec toi, je pleure avec toi. Ok, tsy maintsy tapahana fa hiditsika eto zany a dia miangava atsika zay manana champagne mba hanokatra fa tsisy tokony andenganengana re tompoko amin'ny fiainana. Rehefa mikitika whisky ianao dia lazao hoe misotro aho. Rehefa mikitika champagne dia lazao hoe misotro aho. Fa aza mety tsara velatry. Za aloha dia misotro bon whisky. D'accord? Ay tsy Alexa fa Maurice. Ity zao ny whisky atomiko
Dia sokafako asehoko anareo. Mielo kely aho satria faly aho tompoko. Faly aho. Zay ihany. Quelques gouttes dia mba hifampizarako aminareo satria ianareo ne nakamakeko e. Miaraka amin'izy ary rany irevy. Nareo ny akamako tsy maintsy mba misizolona ihany andray kanefa na izany ara. Eo ary dona kely tompoko atsika rehetra. Kely fotsiny fa tsy azo atao mihoatra. Mbola misy ambiny io. Quelques gouttes symboliques. Nisafidy aho ny ilaza ny marina amin'ny vahoaka. Satria lasa saina ihany ny vahoaka amin'ny zavatra mitranga. Ary mba tsy isiany fisolokolokiana koa amin'ny zavatra mitranga. Satria enondra lahy le resaka le cause sy ny karazany dia ny apiditra lahy miresaka an'izy. Zao ry vahoaka malagasy ifandrombera aminao ifamatora antsika ty. Quand on trinque en bois, t'as dit zao. Afaka mandry ivony vaty anao. Afaka mandry ivony vaty anao. Fa voalohany indrindra tsy ho lasan'ireto parpiagold reto ny volamena malagasy. Zay aloha zany tonga dia teneniko aminao androany zay. Tsy avoaka ny drala manko ary tsy teneniny ihany. Arrosazy alohan'ny fotoana zany ty ary raha zesa manao an'izany dia alefasa 1 000 € araky ny tenin'le bandy zay. Ampiresahan'ny olona any ambadika any izy dia zany mba andramany ampiresahana. Akamako io tsy ho manao ratsy azy. Fanao pari amiko izy 1 000 € fa lasa io. Za mitapitapy rabainina zao le izy tsy ho lasan'ny parpiagold takany hoe Liechtenstein tamin'izany andro ny volamena antsika. Jamais. Samy rassuré anareo an'izany ary misaora ny gouvernement sy ny autorité sud-africaine. Tena mba anatra amintsika re malagasy ary mba ilelafako ny faladiantsika menakavy. Averiko mba ilelafako ny faladiantsika menakavy. Ajanony le rasisme amin'ny resaka hoe black. Black is beautiful. I say you. Black is nice and beautiful. Tsara loha be zareo. Tsara saina be. Ozy le bandy ankiray zay. Moi je vais tous les jours aux izy. Au temple. À l'église ozy. Satria ozy. Sud-africain tous les jours ozy. Satria ozy maro ny devoly manodidina amin'ity asako ity. C'était l'un, pour ne pas dire c'est l'un des gars, le chef même qui avait appréhendé les 3 passeurs. C'est comme nareo zany. No way. Tsy hoany mihitsy io ary ny resaka hoe restitution zany dia tsy possible mihitsy hatreto. Sauf miracle. Ka janony ny fenonan'ity rumeur tsao mandeha be manko ny tsao amin'ny resaka fiarovana pouvoir sy ny fangalana pouvoir ao Madagasikara. Mila mandinika sy misaina tsara isika vahoaka malagasy amin'ny zavatra atao sy ny zavatra henona fa maro ny mpanely tsao. Fantatra avy hatrany hoe iza ny tompony volamena io dès l'instant
niainga tany Dubai hoe parpea gold ary rehefa nandalo ny 2 alina tany Dubai io bandy io. Fantatra mazava zany zao hoe iza ny tompony. Dikan'izany mila manana patience tsika. Efa miprometevako tamintsika malagasy hoe ny tanjoko za fleury Rakotomalala dia nivoahany mandat d'arrêt international ho an'ireo baireo. Efa niteny antsika an'izany. Zany ny antony nangatahako anareo tolo tanana hoe aza miafy reo olona e. Alefaso fa tsy vitako zarery ty. Tapitapika zao tamin'ny zoma aka misy ny voaraiko ny fanasana amin'ny 10 fivrina tany Genève tamin'ny 4 maraina tsy maintsy niala taty nandeha avion. Hitanareo tsara angamba tamin'ny zoma iny tena reraka be kanefa rehefa mieritreritra zao vao azoko lazaina anareo hoe tany izy efa misy revi miainga ary hoy le rahalahy zay nga Philippe Rajoelina hoe aty ny lalana. Aloha tsy malala hoe aty ny lalana fa ny zavatra fantako dia ny lala tokana fantako dia Jesoa, Andriamanitra. Jesus is my guide. Vie only. Fa tsy za. Zay ny tiako ambara. Mbola mitandrina tsika tsy mamoaka ny anaran'ny tena tompona ndraiky tao. Ho atsika azavaiko ny dikan'ny hoe lanceur d'alerte. Azafady aloha. Efa navaliko, efa nivaliako i Alex, i Maurice ka. Indraindray je confonds Maurice et Alex, c'est ça. Zao ny atao hoe lanceur d'alerte dia olona efa miasa any anatina orinasa sensible. Ohatra izy hoe miasa any amin'ny ACM, ohatra izy hoe miasa any amin'ny TOA, ohatra izy miasa any amin'ny Sodiata, ohatra izy miasa any amin'ny finance. Malala dossier sensible dia mampita anazy aty amintsika dia atao midina anatina procédure. Ohatra izy miasa anisan'ny olona mikolian'le volamena dia mandefa an'le izy aty amintsika dia misy fiarovana anazy, mety misy karamakoa, mety fidiana le izy. Fa tsy hoe olona tsy miasa no andeha hiasa ho lanceur d'alerte nefa tsy mahita dossier, na hoe miasa any amin'ny douane izy dia mandefa. Zay natao hoe lanceur d'alerte. Ka dia miala tsiny zany an'ireo olona nangataka asa fa tsy izay le izy. Ohatra le olona miasa amin'ny douane eny Vato, miasa amin'ny douane any amin'ny port any Tamatavy. Ohatra le olona miasa amin'ny port Tamatavy mahita hoe misy tomobile eto miditra luxe. Tonga dia mivoaka fotsiny tsisy an'izao, zay natao hoe lanceur d'alerte. Ka tena mitady an'io tsika, atsika malagasy sy mazoto, satria izay koa no anisan'ny hoe ahafahanareo manampy ahy, mba miangavy zany. Ao Ivato ao zao, araky ny Ndre, sy Sisio, dia misy avion novidiana, ary avion matanjaka be hono izy zany satria avion tonga dia afaka miala eo Madagasikara, eo Ivato, dia tonga dia direct Dubai. Fa tsy mandalo Afrique du Sud atsony. Tsara ho fantatritsika manko fa ny lalan'io réseau io taloha, ary tsy nisy olona ho namoa sy niteny an'io alohan'ny Fleury Rakotomalala. Raha mbola malagasy foana, sahabo miteny an'izany. Namoa? Non, diso kosa ka. Efa niresaka an'io izay ambaky ny Fidèle sy Lalatina.
tamin'ny transition. Tamin'izany izy dao opposa. Du moins la latine. Hoe jereo ny volamena. Taloha mandalo Tanzania izy io. Fa rehefa niova ilay filoham-pirenena tanzaniana, izay manko no nahatrainga an'ireto. Dia nandalo nanao ese indroa, dia ese fanondroany iny-tratra iny. Jereo ny flightower dia hitanareo hoe izy aby ny avy amin'ny gasy nandalo tany Ortambo, ORTAMBO, ORTAMBO. Oliver Tambo no dikan'izany. Ka ho antsika izany, izay ny zavatra azo lazaina aloha androany. Raha vezina izany dia izao hoe badilay hozy ny olona. Izany hoe mauvais mensonge. Qui a rendu, qui a totalement détruit leur défense. Discrédité leur défense. Satria ireo tsy voasambotra voalohany dia nilaza fa izay mpiasa tena. Dia faharoa reto nilaza hoe izahay, faharoa indray rehetra nilaza hoe mpiasanay ireo. Fa voalohany ny fitondram-panjakana malagasy milaza hoe averina aty ny volamena, ary izay ilay tandrony. Dia tamin'indray ny sosiete vahiny. Fa efatra mazomandry ivony vaditsika malagasy. Fa takan'ny Nil Zeparsa ihany. Aleo aloha tazomin'ny frantsay, dia rehefa tonga ny fotoana mamety azy, izay vao mena amin'ny malagasy. Aleo aloha tazomin'ny sud-africain volamena, fa rehefa tonga ny mamety azy, miverinao amin'ny banque centrale. Ary ny ankety, ny investigation dia andeha lavitra be. Vaovao farany henoko fa mila verifiana. Nivoaka ny TFA tamin'ny zoma hony, nga Lionel, le lièvre. Le nanao aveu na confidence tamin'ny eny aveu moa zany dikan'izany. Nanao aveu tamin'ny aina aman-jery iny. Mila verifiana fa izany aby zavatra mitranga amin'ny firenenao. Antsika ny vato zany, mila manara-maso tsika amin'ny mouvement amin'ny avion privé ao, ary aza misalasala mihitsy maka sary à distance dia alefaso aty amin'ny fleury raha fototra malala. Raha azonareo sary moa zany avion vaovao midy ao anaty hangar zany, mbola tsy alony ny douane le izy fa hoe maninona moa nareo mijanona nefa ny ato raha suspendu daholo ny zavatra rehetra. Zay ka dia ametraka veloma amintsika mianakavy samy tahin'Andriamanitra. Tsy maintsy ho avy ny fotoana ilazana ny gros poisson. Efa voalaza izy ireo, efa fantatra. Misy karana mahavoky ireo. Maro izy ao. Izay malala momba ny nga Mamodo, Makamba, sy momba ny zanany dia mba lazao amiko ihany tompoko, fa misy détail tiako fantatra. D'accord, hamaky ny fanontanianareo raha ohatra misy. Ie, mampagaga akory zavatra le 2 janvier izy dia efa any Tamatave anie. Tamatave izy.
Mialatsiny amin'le ramatoa mpivarotra mofo gasy le Ravelosoa Felisienina. Raha marina tokoa zany hoe tafiditra ao anatin'le lista ny anarany. Reny zany hoe au mauvais moment anao ao anatina zavatra anankiray tsy rehefa tonga ny fisamborana dia anjaranao manazava hoe izao no anona fa tsy maintsy lazaina e. Quand on trinque on boit. Allez, cheers. Eny ny aloha izay ihany fa aiza ny Virginie Rajaoandry lefa. Miandray ny olona forobo zany na perfide farany tsy tiako. Rehefa misotro anao dia milaza anao misotro, za misotro aho. Ahoe. Rehefa metsika koa ny androko miketriketrika eo aho. Rehefa za zany mampiaraka ny cognac sy ny cigare, on est proche de la victoire. Ary ho avy zay eto Masinareo mihitsy ny foakaosy. Izany ny cigare be. Cigare mandoala, ndao are. Mahafinaritra fa za rehetra zany tena tsy afeniko tsy mahafoy anareo. Na izy nareo na izy. Tamin'izaho avy Genève iny tena za hoe tsy azoko atao ny hitsanao émission. Efa vononanao ke. Ary tena isaorako mihitsy ny soutien anareo fa tena manana anareo. Manana tanjona tsika hoe hanao radio sy télé tsika lovan'ny tanorantsika ny rinany fa dia hitatsika eo. Ndao are. Zao zany amin'ny 9 février zahako efa afaka mino mo aminareo hoe vaovao tsara ho antsika ho an'ny 9 février. Dia avy eo vita ny 9 février dia amin'ny 19 février koa zany. Ho anareo izay tia ady mba jereo izay alika ny zanak'izay fa tena mba tena mamenga dia champagne naterina raha anatitra e. Ndao. Sigara matola chérie,
matsambaratelo kurang mangingi sharia manchi malala sharia alona tsika kuranga piretu kusigara madola somaro malolo asheritanubwani basuka atsika tsimilani kurapa kana misy magongo amasimila tetet karatifomba fimanana sigara matola sherie manchi malala sherie rehefa ho avy ny fotoana hidinatsika eny an-dalambe finoatsika ny arabe efa miomana ihany na izany fa tsy ho elo zany Che vitranandea maro no tafita sady nazo zava-tsoa ny masoko no nahita fa izay nifidy jamina posa valala tiandrefasana ire olona zay osaosa efa lasana toy izy mifanampiana sy ny fitandrona ny ray aman-dreny Thierry Bruno akamatsika iny zokibe atsika iny ndawara izao zany efa elano tapakevitra fanandrinaoa fa anioane mbola misy azo antenena Vasika Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Malakiamu Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Malakiamu Iseta che vitani kudi si sakana fadisu fana halala fana fudi mitsinzumi ampitu oh faize mifidi jamna pusa situngatani niye didilu niye busa niye nalani fa Ifaela nuka pakebicha fanyandanawa fa aniwane mbula misia zua tenena kuluvazika Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna aloha zany nenay rehefa faly dia andizanay mihitsy satria faly zay a vokatry ny asa tena hoe tena long effort
sy tena hoe dur et fort. Mandiza raha hitsikitsika e. Eny ary fa dia fanaovelovintsika toko a, tahin'Andriamanitra daholo a. Andriamanitra hitahantsika amin'ny zavatra ataontsika rehetra. Na iza na iza Andriamanitra tokoantsika eo a, samy manana ny azy mazava ho azy. Ka dia veloma mahafinaritra saovan-tsara tokoa ho antsika mianakavy. Talata ny fotoanantsika raha ohatra tsy manoto fa raha misy sahatra anankiray efa ho avy ety any ny hafantsika rehetra. Ondram-pena tokoa. Veloma.